Toboko vavy sy toboko lahy faly miarahaba antsika rehetra izay mpanaraka an'ity chaîne ity. Arahaba toboko lahy, arahaba toboko vavy. Ato anatin'ity vidéo ity indrindrandrindra ato anatin'ity chaîne ity mo dia mizara ny zava-misy mizara ireo rehetra vaovao mandalo no ataontsika ato. Mialohany zarantsika izany zava-drehetra izany mo dia entaniko kely ianareo mba hiabone ny chaîne, entaniko kely koa ianareo mba hanao j'aime ny vidéo indrindraindrindra hametraka ny commentaire. Ndao ary ataontsika vetivety izany fanaovana abonnement izany mba hahatonga ianareo tara amin'ny vidéo rehetra izay alatsaka ato. Ndao ary toboko lahy, ndao ary toboko vavy, abonné vetivety ary ny chaîne atsika. Atomboko atsika any amin'iny région Sofia district Agnalalava iny zavatra voalohany izay hozarentsika ato. Izy ity moa dia any Ampasimbe commune rurale Antonibe Analalava, trano 520 lasa lavenina. Goavana ny fahavoazana nateraka ny haitrano mahatsiravina izay nianjady amin'ny ponina ao Ampasimbe commune Antonibe district ny Analalava. Raha araka ny loharanom-baovao moa dia trano 520 potika lasa lavenina, mahiriny 720 ireo tsy manan-kialofana vokatra izany. Olona roa ahina ho tompon'antoka tamin'ity fandorana ity no nosamboriny zandary. Manoloana ity fahavoazana goavana ity dia tsy niraviravy tanana manoloana izany ny solombavam-bahoaka voafidy tao Analalava, tsy iza moa izany fa Ramatoa Soafilira Prinsia fa nandefa hiraka sady nitondra vahaolana miaraka amin'ny BNGC. Nampitranona ao amin'ny EPP aloha ireo traboina mandrapahitana vahaolana maharitra. Tany amin'ny région Sofia district Analalava mono niresantsika teo mikasika anina haitrano mahatsiravina iny, fandeha arisika hiresaka kely ao amin'ny district Antsifihy, mbola ao anatin'ny région Sofia hatrany. Antsifihy tanàna mahatamana mitohy ny fanamboaran-dalana goudron ao antoerana. Mitohy hatrany anelankelan-trano ny fanamboaran-dalana ao antampo-tanànany Antsifihy. Efa ao bazarbe ireo orinasa manamboatra lalana atao goudron amin'izao ary manaramaso ny asan izy ireo mba ho tena asa tsara sy mateza ireo teknisiana avy ao Sofia sy ny governoran'ny faritra Sofia. Amin'ny andavanandro miezaka mandrakotra ranotany matevina amin'ny ireo elankelan-trano fivezivezen'olona betsaka izy ireo. Toy izao hitantsika amin'ny sary izao ny asa efa mandeha ao amin'ny fokontany Ambalabe Ouest, miditra avy eo atsimon'ny Bron Trésor ary mandalo ankaikin'ny Bron fokontany sy ny lalana mankany amin'ny Ibrahim tonga hatrany amin'ny Galanara araka ny fanazavana avy any antoerana. Miasa ny fitondram-panjakana ary miray hina ny mpitondra ao amin'ny faritra Sofia. Hiova tanteraka ny tanànany Antsifihy afaka 4 volana fotoana hamitany ireo orinasa manamboatra lalana antampo-tanànany Antsifihy, hoy General Lilson René de Roland ilay governoran'ny faritra Sofia. Manoloanany ity zavatra tsara ao antampo-tanànany Antsifihy ity, manoloanany ity zavatra masoa sy mahafinaritra ho an'ny vahoaka ity mo dia hafatra mandeha amin'ny governoran'ny faritra Sofia, hafatra mandeha amin'ny General Lilson diany hoe hoela velona ianao mon general, hoela velona, hoela fanapahana ary mazotoa amin'ny asa fanasoavana ny faritra Sofia. Rehefa avy niresadresaka ny zava-misy any amin'ny faritra Sofia iny mo isika dia andeha ary isika hivadika kely any Ambatondrazaka. Izy ity mo dia loharanom-baovao izay navoaka ny solombavam-bahoaka ny Toliara sady filoha lehibe ny mpanohitra tsy iza moa izany fa Cité ny Randriana Solonyaiko. Nivoaka mialohan'ny fotoana nilazahadina BPC taranja physique chimie tao Ambatondrazaka raha araka navoakany ity solombavam-bahoaka ity. Nilaza moa ity solombavam-bahoaka ity ny tao anatin'ny pejiny hoe indray mandeha indray voahosihosy sy voahitsakitsaka ny hasiny fanadinam-panjakana eto amin'ny firenena, taorian'ny fivoahany laza adina physique chimie BPC mialohany ora tokony hanatanterahana azy tany Ambatondrazaka. Tsirariny fanambarina tanteraka ny rafi-panabeazana sy ny fanaratsiana ireo mpianatra miezaka
amin'ny fianarany ampatsorana izao zavatra izao. Raha toa ka hosikano nahazahoana diplôma dia ho lasa inona ny hoaviny ity firenena ity, ho ity solombavambahoaka ity tao anatin'ny pejiny raha nanehony heviny mikasika an'ity laza adina fizika simi izay nivoaka mialoha tany Ambatondrazaka ity. Rehefa avy nizara ny mikasika an'iny fanadinam-panjakana BPC tany Ambatondrazaka iny mo isika dia ndeha risika hivadika kely any amin'iny RN5 iny. Izy ity moa dia pont Andrantsara na mahoaka RN5 hiverina amin'ny laoniny tsy ho ela ny fifamoivoizana. Ahitana fahatapahana amin'izao fotoana izao ny eo amin'ny pont Bele mampitohy any Andrantsara sy na mahoaka any amin'ny faritra Mahabo amin'iny lalam-pirenena fahadimy iny. Misy fifilian-dalana vonjimaika na déviation azon'ny fiara 4x4 na fiara tsy mataho-dalana aleha. Raha araka ny zava-misy any an-toerana moa dia efa any an-toerana ny orinasa hiandraikitra ny fanamboarana lalana vonjimaika ho an'ny fiara madinika. Efa eny an-toerana ihany koa ny ekipa manokana avy amin'ny ministeran'ny asa vaventy ary efa manomana ny asa fanarenana vonjitaitra. Raha araka ny fanambarana izy ireo ihany koa dia hezahana ho vita mialohan'ny farany ity herinandro ity izany fanarenana izany. Tsara ihany moa ny mampafantatra fa vokatra ny lanjan'ny entana mavesatra loatra na sirsary zany entiny ilay camion niditra teo amin'ny tetezana no nahatonga izao fahatapahana izao. Ho entitra ny fepetra ho raisina tsisy antranga toy izao intsony. Manentana hatrany ny mpitatitra entana sy ny mpampiasa lalana ny ministera hanaja hatrany ny lanjan'ny entana voafetra amin'ny lalana sy ny tetezana rehetra. Na tiana na tsy tiana, na ekena na tsy ekena dia ny fanitsakitsahana ireo fepetra momba ny lanjan'ny entana dia iray amin'ny ireo antony mahatonga ny fahasimbana miverimberina amin'ny lalana sy ny tetezana eto amin'ny tany sy ny firenena. Nilaza fankasitrahana sy fisaorana ihany koa ny ministera ny hoe misaotra antsika rehetra amin'ny faharetana sy ny fiarah-miasa, miara-miombina antoka isika amin'ny fikajina ny fotodrafitrasa sy ny fiarovana ny fiainan'ny mpampiasa lalana. Ny teny amin'ny Université Andrinjato Fianarantsoa kosa dia nisy fitokanana zava-bita hafa teny an-toerana. Nandritra ny fitokonana tranon'ny mpianatra tao Fianarantsoa omaly dia anisan'ny notoloran'ny filoham-pirenena trano vita tamin'ny impression 3D ihany koa ny Université Fianarantsoa, trano 3D faharoa eto Afrika izy ity raha araka ny nambarany ireo zay mpanaradia azy. Teo ankilan'izay dia nitokana fotodrafitrasa tsy miankina iray hita eny amin'ny université koa ny filoha ahafahan'ny mpianatra mianatra asa sahady amin'ny fandalinana ataony. Nambaran'ny filoha ihany koa fa hamboarina ny lalana mankany amin'ny Université ny Fianarantsoa. Tianay ianareo mpianatra ary hanampy anareo amin'ny fomba rehetra aho, hoy ny tenany raha nilaza tamin'ireo mpianatra. Ny hamaraparana antsika tanteraka ity video anankiray ity ry tompoko vavy sy tompoko lahy dia ity sary mahafinaritra izay zareko aminareo ity, sarin'ny Generaly Richard Ravalomanana ilay filoha anterimeran'ny olona. Mahafinaritra ity sary ity ka zareko aminareo. Tompoko vavy sy tompoko lahy, zay ihany koa no namarana ny video antsika koa dia mankasitraka anareo na vitany hainao hatramin'ny farany ary mbola manentana anareo foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsaka iaty misesisesy. Zay fa tsy halavainay ny resaka hamitra beloma izahay, veloma vetivety fa tsy hoe akory veloma mandrakizay amin'ny manaraka indray no manao ny misimisi. Veloma ary tompoko lahy, veloma tompoko vavy.